zao. Iny akoa ny antsika hivadika amin'ny lafim-baovao hafa mahakasika ny tontolo iainana. Ny volana jona manakaiky ny fetin'ny fahaleovantena toy izao sy ny volana desambra akaiky ny fetin'ny krismasy. Amin'ireo fotoan'ireo no mahazo vahana ny fanondrana antsokosoko ny harem-pirenena eto amintsika satria variana amin'ny fanomanana fety ny ankamaroan'ny olona araka ny fandinana ataon'ny fikambanana iray misahana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Arahantsika ny fanadihadiana. Ny fananganana brigade mixte ahafahana manangona pirofo maneho fa misy ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena eto Madagasikara. Ny fisian'ny komisiona manokana misahana ny fitantanana ireo tahirina azo sarobidy eto amintsika. Ireo no sosokevitry ny mpandrindra nasionaly ny fikambanana AVG na ny Alliance Voary Gasy, fikambanana miaro ny tontolo iainana izay mahatsapa fa fotoana izao hirosona amin'ny fampitsaharana ny fanondranana antsokosoko ny harena voajanahary malagasy, anasaziana sy isamborana ny olona heverina fa ato tombokotrika izany. Ny ONG sy ny association zany izay manana objectif amin'ny resaka environnement dia afaka misaisir an'ilay brigade mixte. Ireo zany habilité koa hanao investigation sy collecter preuve sy hanao infiltration raha ilaina zany. Fa ny zava-dehibe ao anatin'izay dia zao hoe raha ohatra ka miankanakana ny fitsarantsika dia ny olom-pirenena, ny firaisamonim-pirenena le ONG sy association reo zany afaka midéclencher an'ilay processus judiciaire. Raha ny andramena fotsiny ohatra dia efa tamin'ny taona 2012 no tokony ny tsarana ny raharaha mikasika ny fanondranana izany ho iatrany ny mpandrindra nasionaly ny fikambanana. Efa misy processus mandeha any avaratrany amin'ny resaka détection na stock sy sécurisation na stock. Raha toa ka tsy miatra ny lalàna amin'ireo manana zany stock zany tsy ara-dalàna dia mbola afaka manapaka vaovao indray izy dia ampiditra an'izany ao anatina stock satria sarotsarotra ihany ny miambina amin'ireo elabe. Ho an'ny AVG tsy tokony ampifandraisina amin'ny olana ara-politika ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Noho izany tokony ho maika ny avy eo anivon'ny anteny meram-pirenena andinika ny volavolan-dalàna mikasika ny fiarovana ny harena voajanahary eto amintsika. Ankilan'izay kosa heverin'ny fikambanana fa manana andraikitra ny ministeran'ny tontolo iainana ampafantatra amin'ny vahoaka ny harem-pirenena efa tratra sy ny tompon'antoka tamin'ny fanondranana izany antsokosoko.